Nivoaka tamin'ny fahangina ny vondrona parlementaire HVM manoloana ny filazana fa mizarazara ny vondrona misy azy ireo. Nanamafy ny fanohana ny filoham-pirenena izy ireo ary nanao fanambarana mikasika ny fialanana tsy an'ireo mpiaradia aminy. Nisy ny tranga izay tsy mahazatra anseho teny amin'ny anteny miram-pirenena satria dia nampiseho ny fahatezera ny solombavambahoaka sy teny Andriana Soloniaiko, solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Toliara voalohany. Andao ary arahantsika ny andindiny mahakasika izay. Tamin'ny fahangina ny ireo solombavambahoaka ao anivon'ny vondrona parlementaire HVM manoloana ny resaka mandeha mikasika ny fizarazaran'ity vondrona ity sy ireo mpiaradia aminy. Mbola tsy nisy namendram-pialana tamin'ny fomba ofisialy tokoa teo anivon'ny vondrona parlementaire HVM hoy ireo solombavambahoaka HVM. Atreto aloha zany a miamindray inana manohana taoka angamba fa mazava niretsaka hoe raina roa no miala par voie médiatique fa mbola tsy officiellement aty anatin'ny groupe. Taoka angamba fa rotraka tena vony zareo mety ametraka angamba le tena hoe démission aty aminay fa hatreto moa zany mbola tsy navoray izany tenako. Nampiseho ny fahatezerany ny solombavambahoaka ny Toliary voalohany Andriamatoa Randriana Soloniaiko sy teny izay efa nametra-pialana tamin'ny vondrona parlementaire HVM vao aingana. Avy tena ndray ny findainy izy nangataka fanazavana tamin'Andriamatoa Razafindrafidilova solombavambahoaka ny distrikany Fanadina sady filohan'ny vondrona parlementaire HVM ihany koa. Niakapeo Andriamatoa Randriana Soloniaiko sy teny izay nanamafy fa tokony tsy hamenatra ny filazana fa misy ny solombavambahoaka ny safidy ny ametra-pialana ao amin'izany vondrona parlementaire HVM zany. Nifamaly mafy Andriamatoa Randriana Soloniaiko sy teny sy Andriamatoa Razafindrafidilova lehibe ny vondrona parlementaire HVM teo anoloan'ny Braony filohan'ny anteny miram-pirenena. Ny zava-kosa nefa zany rehefa namonjy ny fivoriana tsy azon'ny betsy ny maro hatrehany ireo solombavambahoaka.